Salama tompoko, la scène doctrine numéro 3 azo atsika androany andao ho resantsika manokana amin'ity anioan ity ny amin'ny fitafiana kristianina. Raha iresaka an'izany hoe fitafiana zany tsika dia voasokajy ao anatin'izany avokoa ny amin'ny izay zavatra rehetra hita mandrakotra ny tenantsika eny kana io mandrakotra ny tapany ambony na mandrakotra ny tapany ambany dia tafiditra ao anatin'ity sokajy antsoina hoe fitafiana ity avokoa. Ino koa fa manetiketiky ny fisainantsika avy hatrany ngamba ny amin'ny hoe fangako misy ny fitafiana kristianina dia misy koa ve zany ny fitafiana ho an'ny tsy kristianina. Zefany toko voalohany andininy fahavalo avy hatrany no mamalantsika amin'izay ahiatsika izay raha tonga amin'ny andro amin'ny tompo zavatra atao fanatitra dia hovaliko ny lehibe sy ny zanaky ny mpanjaka mba amin'izay rehetra mitafy ny fitafian'ny firenena hafa, mba amin'izay rehetra mitafy ny fitafian'ny firenena hafa. Mazava ho azy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto fa tena misy tokoa zany ny fitafian'ny firenena hafa, misy ny fitafian'ny zanak'Andriamanitra. Amin'ny Genesis toko 10:30 koa dia mbola misy ihany izay tenin'Andriamanitra mana mafy tsara an'izay dia ho Jakoba tamin'izay tao an-trano mba amin'ireo rehetra niaraka taminy ary ireo Andriamanitra izay ao aminareo dia midiova ary soloy ny fitafiana reo, midiova ary soloy ny fitafiana reo. Rehefa tonga tao Sekemy Jakoba sy ny ankonany dia tojolana maro isan-karazany satria miverin-dalana zareo dia tonga nanompo Andriamanitra hafa dia tojolana be ny fiainana. Rehefa zany zavatra nisy dia tonga Andriamanitra namangy azy dia nanambara tamin'ny Jakoba fa mandehany ianao any Betela tany amin'ilay toerana izay nionako taminao andray no mbola ionanao amiko ary dia any koa no anomponao ahy indray atongavan'ireo fitahiana maro isan-karazany eo amin'ny fiainanao condition nefa n'izay napetraka Andriamanitra taminy dia ireo nambaran'ny Jakoba tamin'ny famillandreo ihany ary io lay Andriamanitra izay ao aminareo rehetrarehetra eo lay Andriamanitra izay notompony dia midiova na koa misasa soloy ny fitafianareo. Ty tapany farantino ho raisitsika ny amin'ny hoe soloy ny fitafiana. Manina moa no nasaina ny solo an'ilay fitafiana ireo ankonan'i Jakoba ireo satria tao Sekemy izy rehefa tao izy dia tonga ny verin-dalana, tonga nanao fiainany jentilisa amin'ny ankapobeny zany alohany andehanany ho any Betela andraisan'ilay famonjena indray dia nasaina ny solo fitafiana izy satria nahoana izay ilay hoe misy ny fitafiana mampiavaka ny jentilisa sy ny zanak'Andriamanitra. Raha ny Baiboly no jerena dia manana ny tantara mampiavaka azy na ny niandohany ity resaka fitafiana ity. Genesis toko 7:7 dia nahiratra ny mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy ireo ary nanjaitra ravina viavim-bazaha izy mba hanaovany sikina. Tany am-piandohana dia zany ny andohan'ny tantaran'ny resaka fitafiana. Tamin'ny voalohany aloha dia tsy niakanjon'ny olona atao amin'ny Saedy dia i Adamaseva dia miboridana na zany aza nefa zavatra nisy dia tsy nalala ny tenany hoe miboridana izy tsy nalala menatra tsintsika ny ana normal ihany. Rehefa io ny foa kosa nefa nanota dia teraka teo amin'izay ilay fahafantarana ay tsikitika miboridana tsikitika dia tsy nalala menatra hatramin'izay fa dia ay tena enjana be zao zavatra ataotsika mamenatra na mijery anao sy ny sisa zany zavatra nisy rehefa nanota izy nafantatra fa miboridana lasa inona nataony voalohany naka ravina viavim-bazaha dia nandraitra an'izany ary izay no nataony sikina teo no nanomboka ny resaka fitafiana voalohany amin'ny Genesis 7:20 ary tompon'Andriamanitra izy namboatra akanjo hoditra ho ana Adamaseva vadiny ka nampiakanjo azy. Taoriana kelin'izay rehefa hitan'Andriamanitra ny zavatra nisy zany dia nalahelo azy ndreo ngamany Andriamanitra retinareo dia ravina viavim-bazaha ve mba ho tafianareo dia nanaovany akanjo hoditra izy dia nasolony an'izany ravina viavim-bazaha izy. Tataka izany no ny andohan'ny tantaran'ny fitafiana raha atao amin'ny Baiboly zany hoe raha ho fehintsika kely inona no antony nanaovana ny fitafiana voalohany tsotra ihany anaronana ny fitanjana raha arak'izay tantara hitantsika ato amin'ny Genesis izay no andraisantsika tsokevitra anankiray. Sarotony dia sarotony tokoa amin'ity resaka fitafiana ity
Andriamanitra raha ato amin'ny Baiboly ihany no jerevantsika. Deutéronome toko 2:15 ny lahy dia tsy tokony hanao ny fitafian'ny vavy ary torak'izany koa ny vavy tsy navelan'Andriamanitra mihitsy hanao ny fitafian'ny lahy. Inona no mahatonga an'izany? Satria Andriamanitra sarotiny amin'ny resaka fitafiana. Raha ohatra ka tsy sarotiny Andriamanitra dia sy ataovy ihany izay tianareo atao izy. Mety daholo izay anaovanareo fa norarany tsara mihitsy ny lahy tsy hanao ny fitafian'ny vavy ary ny vavy tsy hanao ny fitafian'ny lahy. Numéro toko 5:7-7 nasain'Andriamanitra no alavaina daholo zany akanjony zanak'Israely averina ihany raha tsy sarotiny amin'ny resaka fitafiana Andriamanitra tsisy norarahina an'izay zavatra nanaovany zanak'Israely tena ny akanjony nanaovany fa tena nasainy no alavaina mihitsy satria maninona satria sarotiny amin'ny resaka fitafiana. Exodus 20:2 nasainy nanao akanjo masina miavaka mihitsy i Mosesy mba ho an'ny Arona rehefa tonga ny fotoana izay nanolorana any Arona ny asa fanompona dia nampanaovin'Andriamanitra akanjo miavaka mihitsy Mosesy mba ho anazy. Inona no antony mahatonga anazy? Sarotiny dia sarotiny amin'ny resaka fitafian'Andriamanitra. Exodus 7:10 nasain'Andriamanitra no sasana daholo ny fitafian'ny zanak'Israely averina foana hoe inona ny anton'izany rehetrarehetra zany sarotiny dia sarotiny izy amin'ny resaka fitafiana ankana dia resaka fahadiovana azy dia nahasarotiny azy tamin'izany. Exodus 20:20 tsy navelan'Andriamanitra asiana antanatohatra mihitsy hiakarana teo amin'ny alitara izay namboary Mosesy satria inona ny antony? Andrao hitan'Andriamanitra teo ny fitanjahany Mosesy. Inona ro mahatonga an'izany? Sarotiny izy ny amin'ny resaka fitafiana fa raha tsy sarotiny tamin'izany izy dia ataovy izay ataonao fa tsy problème manahita koa zany ny fitanjahanao tsy olana amiko. Sarotiny izy ny amin'ny resaka vatana sy ny tena izay tsy tiany hita. Inona ny anton'izany? Satria ny amin'ny resaka fitafiana ihany no mahatonga an'izany. Isaia 7:2 mahatonga kapoka avy amin'Andriamanitra avy hatrany ny fanehoana ny vatana mitanjaka eo anatrehany. Tany saina amintsika izany tenin'Andriamanitra maro isan-karazany izany mba ilazana amintsika fa sarotiny dia sarotiny amin'ity resaka fitafiana ity tokoa Andriamanitra ary izany indrindra no antony iresantsika azy satria be da be ny olona mandray azy ty ho zavatra tsy misy dikany. Be da be ny olona toa mampitovy ny fiainana amin'ny fiainan'ny jentilesa ihany amin'ny olona tsy mivavaka. Tsy olany hoe ary be da be koa ny mpitory teny izay mivoy an'izany hoe tsy maninona izany io fa anaovy izay tianareo atao hoe tsy olany io tsy dia tsy mihitsy na ny amin'ny andro anaty amin'ny andro ny fahasoavana na tany amin'ny testamenta taloha dia mitovy ihany ny fanambaran'Andriamanitra mahakasika ny amin'ny resaka fitafiana fa sarotiny dia sarotiny izy amin'ity resaka fitafiana ity. Ka mila fantaritsika kristianina izany. Lasa ny fotoanantsika fa ndao ho avelantsika hatreo aloha ho tohizantsika amin'ny manaraka ny fanazavana mahakasika ny amin'ity fitafiana kristianina ity. Ho jerentsika na hidirantsika lalindalina kokoa ny amin'ny fanambaran'ny testamenta vaovao an'izany fitafiana izany amin'ny fandarantsika manaraka ho avy eo. Asaiko sady ianao anaraka an'izany satria mbola misy fanambarana goavana anambaran'ny ten'Andriamanitra mahakasika ny amin'izany fitafiana izany aty amin'ny testamenta vaovao. Ametraka ny veloma mandram-pitafa amin'ny vidéo manaraka indrasamy rotain'Andriamanitra veloma tompoko.